Ankingamini Jesosy ratana, Jesosy tompo tsy mba magnavake. Ilany abetsika wabite, andawe andanareu namako. Anaradia ila Jesosy tompo, depulizau mangala fanayana. Sekeni finua vositunyane, andanareu amaku. Anaradia ila Jesosy tompo, depulizau mangala fanayana. Sekeni finua vositunyane, na inu ngera manaila. Ankingamini Jesosy ratana, Jesosy tompo tsy mba magnavake. Ilany abetsika wabute, na inu ngera manaila. Ankingamini Jesosy ratana, Jesosy tompo tsy mba magnavake. Ilany abetsika wabute. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Hiara ivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavotra ary mpanahy masina anay. Mivory eto amin'ity tranonao ity zahay mba hiaino izay olazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, mba ho sokafo amin'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasany teninao amponay, hahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay. Ka mba hinoanay an Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho hainonao ane izany ry Andriamanitra, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra tsy mandalo. Hanjamanitra vereno manawe, hanjamanitra vereno manawe. Ooh.
ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotraka mahafohy azy no azo famindram-po koa raha miaiky ny fahotantsika isika Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy noho izany ary dia aoka nety tena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io masiny no ka mankala ny ratsy rehetra indreto izay mpanota mantra manety tena sy miaiky ny fahatsoanay sy ny elokay rehetra eto anatrehanao nandova ota seliko izay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy hoeloina mandrakizay nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Ry Andriamanitra ray be famindram-po izay nanolotra ny zanako lahy tokony ho faty solo anay mamindra fo aminay ary noho ny anarany dia mamelany fahotanay rehetra ary ampitomboana fananao masina ny fahalalànay marinanao sy ny sitraponao ary mifanohavana marina ny teninao mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izay noho ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Andriamanitra nitao mamindra fo amina ry Jesosy tompo pamonjiza tontolo iza mamindra fo amina ry fanahy masina to napampeo nunao mamindra fo amina. Izao efa nandevina ny fahatsoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona koa miverena amiko fa efa nanavitra anao ao. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra aminareo any eny tompo aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro misaotra anao izay fa noho ny fananao masina dia mba efa notendrenao izay ho vavolombelona anambarany amin'ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay koa dia mangataka aminao izahay mba homeo herim-po sy fahatokiny izay satria tsy tiany izao tontolo izao zany fanambarana zany fahatoerina ary ampio izay hitana mafy ny fanambarana anao tsy ho tafitohana amin'ny hazo fijaliana faharitra mandrakariva ho isan'izay mahalala anao sy ny zanako ao mandra-pahatraranay ny fahasambarana mandrakizay amin'ny alalan'izany zanako malala anao izany dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
aoko rentsika riavana ny ten'Andriamanitra zay voatendry ho atsika androany zay ho hitantsika ao amin'ny Ezekela mpaminany. Ezekela toko fahaenina amby telopolo ny andeniny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Azany dia mbola hotohizana ao amin'ny Petera voalohany toko 7. Petera voalohany toko 7 ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Toy izao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao amin'ny natinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Ary ny fanahyko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araky ny lalako sy tandrina fitsipiko ka anaraka azy. Fa manamasina any Kristy ho tompo ao am-ponareo, ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo amaly izay manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana ka manana fieritreretana tsara, mba homenatra izay manaratsy ny fitondrantenanareo tsara ao amin'ny Kristy, dia izay anendrikendrehana anareo. Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny amin'ny fanaovan-dratsy. Amen. Okay, vavaka isika rehetra ry havana. Sotranao zay Andriamanitro fa efa nomeno anay ny fanambarana fa efa nakarinao any an-danitra Jesosy Kristy Tompo. Ary anao sy Jesosy Kristy Tompo dia tia anay ka manolotra anay koa, manome anay ny fanahy masina. Izany fanahy masina zany dia efa nandray ny fanambarana avy aminao Jesosy io, ary manome anay koa ny hery azona mijoro vavolombelona. Kota io zay alala tsara ny tokony ataonay, hay andray tsara ny fanomezana rehetra avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no angatana izany. Amen.
ny ten'Andriamanitra zay omena antsika amin'izao alahady fa enina manaraka amin'ny Paska izao ry havana malala dia zay ho hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny lioka toko 2:20 ny andininy 4 ka hatramin'ny 2:20 toy zao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra zay mamono ny teny nefa no ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany. Fa asehoko anareo zay atahoranareo, matahora zay manam-pahefana anary any amin'ny elo rehefa novonoiny. Eny, hoy izao aminareo, matahora azy. Tsy erana ambatra va no vidiny tsintsina 5 nefa tsy misy adinona eo anatrehan'Andriamanitra ireny na dia iray akory aza. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra no mitsintsina maro ianareo. Fa lazaiko aminareo, nazovonazovy no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ekeny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa zay manda ahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa nazovonazovonanao teny anohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka. Fa zay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba tsy ahazo famelan-keloka. Ary raha mitondra anareo amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary manam-pahefana izy dia aza manahy izay avalinareo na izay ho lazainareo. Fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany ore izany zay mety ho lazainareo. Ry Ray Maso manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andro naikarana ry havana tamin'ny alakamisy, ny zavatra hita ao anatin'ny fiangonana tsy ampy 5 isan-jato akory no miangona, fa mihevitra hoe fety andraisam-bola sy karama nefa andro tsy esana dia lasa tony jentilisa isika. Fa izay ataony jentilisa dia mifaly any amin'ny mahafety azy, fa ny jentilisa tsy mahalala hoe inona moa no antony mahafety an'ity. Koa tsara raha pahatsahivin' Jesosy eto, fa zava-dehibe zany andro ny karan'izany. Alalanao fa Jesosy zay maty dia nitsangana, ary izy nitsangana dia mitondra ny vatany nakasitrahan'Andriamanitra, dia ny tenany misy ny olatra rehetra nanombona azy tamin'ny hazo fijaliana. Mitsena azy ny anjelin'Andriamanitra, faly Andriamanitra ray izay naniraka azy, vita niraka nampanaoviny tety an-tany, tonga nofo izy nidina teto an-tany, fa tsy tonga nofo teto an-tany tsy nidina tao anatin'ny tany, fa nidina maty nalevina, ary avy amin'izany ao ambanin'ny tany zany no ananganany azy indray ary ampiakariny azy any an-danitra. Tsy mbola nino ny mpianatra, zay no amehezana azy, fa rehefa niseho na dia efa niteny aza niraka avy any amin'ny fasana dia tena mbola nanamafy fo ny mpianatra, fa rehefa niseho Jesosy dia ity ny vokan'izany fisehoany zany. Indrindra ny fisehoany Jesosy 40 andro taty aorinan' zany fitsanganana zany dia ny andro ny akarana. Lasa vaovao ny fanompona an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Taloha ny noheverina tsy ho Andriamanitra Jesosy, fa jereviny amin'ny mahavaovao azy rehefa niseho tamin'ny mpianatra Jesosy, Tomasy ilay tsy nino indrindra no nilazan'i Jesosy hoe tena tompo sy Andriamanitra. Ary Maria izay tena mahalala an' Jesosy, fa afaka atonina hibebahana ary tena namelaneliny, maika vao nahita an' Jesosy dia nitombo, ny ahavaovao dia nitombo hatrany ny finoany
an Jesosy ho Andriamanitra tahaka an'izany ireo mpianatra rehetra. Zany fanompona vaovao zay nataon'ireo olona nisy eo an' Jesosy zany no tohizana ankehitriny, manohy azy tsy isika fa Andriamanitra no manohy ny fiainan'ny fiangonana. Tsy fanompona vaovao ihany fa nahazo fifaliana vaovao. Inona ny fifaliana vaovao amin'ny androny akarana ry havana? Raha ny marina tokony alahelo amin'ity androny akarana ity ny mpianatra, satria ilaozan'ny mpiandry tsara dia Jesosy Kristy. Ireto ondry ireto zay mbola iaina fahoriana, zany fisarahana zany dia tokony hiteraka alahelo. Kanefa no ny tenin'i Jesosy milaza manao hoe aza matahotra ho eo foana amin'ny alalan'ny fanahiko zay irahana anareo, irahana ho anareo, ary ho hitanareo zany fa miandrasa kely 10 andro fa ho hitanareo, ary zany ho hitanareo zany tsy ivelambelany ihany fa hitondra hery vaovao ao anatinareo ho tonga zanak'Andriamanitra, fa tsy fahavalo nampino an' Jesosy kely finoana fa tena zanak'Andriamanitra. Ary andraisan'i Jesosy an'reto mpianatra reto hoe araka ty teny ty androany hoe sakaizako. Ny fanohatra amin'ny sakaiza, ny olona tsy mifampiaraba sy tsy miaraba ihany angamba nefa samy manana ny fiainany, fa ny tena sakaiza dia miaraka mandrakariva. Teraka fifaliana vaovao atsika koa zany sy fiainana vaovao. Jereo tsara zay ataontsika androany, tsy Alahady androany, tsy alaka misy androny akarana androany, fa faly ianao tongeto. Fiainantsika no tonga isan'andro ato am-piangonana amin'ny alalan'ny maray-piderana. Zany no asain'Andriamanitra nohizana, zany zava-baovao zany. Tahaka nataon'ny mpianatra teo an-kianjan'ny tempoly Atrano izy, ary izy teo tsy hoe miafinafina fa nideran'Andriamanitra nakalaza azy. Zany no ataontsika amin'izao andro anio zao. Ry havana malala, tsindriana manokana ary ty fifaliany ty, fa maninona ny faly araka ny tenin'i Jesosy androany, fa tanteraka ilay fanavotana zay nomanin'Andriamanitra, tanteraka zay nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty izy, ary nitsangana tamin'ny maty nakarina any an-danitra izy, efa nampanantena ho antsika ny fanahy masina. Dia tsy hahafaly ve ny andrezan'ny fampanantenana tsy mandaindainga na sanatria sandoka na lainga? Tena mahafaly zany. Io no antony faharoa ny fifaliana kristianina, mahazo ny fanahy masina. Ny fahatelo dia zay teny androany velabelarin'ny lioka indrindra, dia faly satria notendreny Jesosy ho vavolombelona. Notendreny Jesosy ho vavolombelona isika. Rehefa mahalala ny dikan'ny tena hoe, dikan'ny teny hoe vavolombelona nefany, dia tokony tsy hafaly. Nahoana? Ndeny ho jerentsika ny tena dikan'izany atao hoe vavolombelona zany. Dikan'ny vavolombelona nge raha olona ka ilaza le fanambarana marina. Inona le fanambarana marina? Jesosy Kristy no voalohany amin'izany. Izy no tena mpampianatra mahay. Zany tsy maintsy ambaratsika. Ny fahaizany tsy hoe nianatra izy, fa izy ny tompony, any manambara ny marina. Inona ny marina? Dia zay nolazaina tamin'ny androny akarany teo, ny marina, izy niaritra. Izy niaritra ho famonjenantsika ny rahan'Andriamanitra. Izy tokoa no Andriamanitra zay tonga nofo mamonjy atsika. Izy tokoa no mpampianatra, zany hoe mihoatra noho ny mpaminany. Izy tokoa no mpisorona, mihoatra noho ny mpisorona jiosy na mpisorona be jiosy, ary izy no tena mpanjaka. Fanambarana an'izany tsy mora eo anatrehan'ny olona zay miseho mahay manana ny marina. Fa na dia Ponty Pilato ara dia mba nanetry tena ka nilaza tamin'i Jesosy hoe inona ny marina. Fa raha ny fariseo kosa dia milaza fa zay manana ny marina. Ny marina nananay ny lalàn'ny Mosesy, ary zay ny manaraka an'izany lalàn'ny Mosesy zany. Zay manaraka ny lalàn'ny Mosesy ny manana ny marina.
ko nahoana ianao zay sady avany Galilea avany ambany vohitra no ndray aman-drenao ain'ny olona ary ianao tsy hitahitanay ny tantaranao no ilaza fa ianao manana ny marina. Halan'ny olona ary ny filazana n'izany marina zany, de ny olona miseho manana ny marina, de ny fariseho, ny sady seho, ny mpanorad-dalàna indrindrandrindra ary ny mpisorona. Dia tahaka an'izany koa ny fanambarana zay ataotsika amin'ny fijoroana vavolombelona mampisorona be an' Jesosy. Izy ny tena fanatitra tsy misy kilema, tandindona ihany zay natao tao amin'ny tempoly. Ary ny mpanatitra ny fanatitra de ny mpisorona be na mpisorona de misy kilema, mila mifona aloha zay vao manatitra n'izany sorona zany. Jesosy tsy mba nisy kilema na fahotana. Ahoana ny tsy elonany ireo mpisorona jiosy an' Jesosy? Ianao nefa no asaina manambara an'izany. Ary ny farany, Jesosy no mpanjaka. Jesosy no mpanjaka. Tian'ny olona zay nanaraka an' Jesosy ny anangana azy ho mpanjaka, satria nahazo mofo izy, nanangana ny Lazarosy izy de tena niteren'ny olona ho mpanjaka. Fa saingy zao hitan'ny olona zay manana fisainana politika ao anatin'ny fiangonana, fa zany fahazon'ny olona zany dia ny alina izy, satria lasany vahoaka ny fariseo sy ny sadiseo, satria lasany dia ny fanameloana azy ho faty. Zay ihany no hampilamina ny fiarahamonina ao am-piangonana, indrindra eo amin'ny fiarahamonina. Raha izany ary ny fijoroana vavolombelona dia misy fahavalo tsy hita maso. Fahavalo tsy hita maso de Satana. Resaka ara-pivavahana, ara-panaty, tsy faly Satana. Raha misy tena manambara an' Jesosy zay nandresy azy ary mbola nandresy azy teo amin'ny azo fijaliana. Ao amin'ny Apokalipsy 12:12 de nisy an'ny tantara zay milaza an'ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray fa teo amin'ny seza fiandrana ny Satana. Eo amin'izany indrindra no mijoro vavolombelona ty mpanompon'Andriamanitra ty. Ary Satana zay hitany de efa leo mihitsy ny amin'ny rany olona masina. Io fanatitra io na io vavolombelona manaiky io martyr io dia zany mahafaly an'ny Satana, mahitan'ny olona manaiky io faty hanolotra ny raniny ho an' Jesosy. Ary indrindra tsy tatin'ny Satana ny teny filazantsara ambaran'ireo olona ireo manoloana ny Satana zay mpiapanga ny olon'Andriamanitra. Tahaka an'izany koa amin'ny asan'ny apôstôly 2:20, ny 2:20, dia derainy Paoly Stefana, izay izy mba anisany nakasitraka ny fitoroham-bato azy no ny filazany marina an' Jesosy, dia izy niandry ny lamban'ny olona mpitorabato. Derainy Paoly izy satria nanaiky ho martyra, ho vavolombelona manolotra ny ainy. Zany tena dikany hoe vavolombelona ry havana malady. Tsy hoe milaza hoe nahita maso sy nanatry maso ka milaza zay hita, milaza zay fe na zava-nisy teo fotsiny, fa manolo tena ny ho faty ho an'izay hijoroana vavolombelona, manoloana zay makala an'izany fijoroana vavolombelona zany. Antipasy lazain'ny Apokalipsy 2:2-7 de nivelesiny Satana mafy, nefa tsy mba nandany finoana izy. Ny vavolombelona ry havana de tsy mba mandahy na mivadika amin'ny finoana fa mitoetra ho mahatoky. Ka ny dikany hoe vavolombelona zany dia mahatoky hatramin'ny farafofonainy. Martyra an' Jesosy izy, ary ianao koa takina ho vavolombelona. Ny fanendrenanao vavolombelona rehefa mandreny zany dikan'izany vavolombelona zany de mahatetsy ho vavolombelona. Ay miatra manaina ity, kanefa araky ny tonombavaka androany sy ny tenin'Andriamanitra androany, de ianao no fidin'Andriamanitra rehefa nanaiky ka ho tendreny ho vavolombelona. Tokony hafaly anao zany. Inona ny tokony hafaly? Mahafaly zany fa izay vavolombelona tsy mba kanosa amin'ny finoany,
fa aoka amperitreritra atsika zay lazay ny apokalipsy toko faraiky am'roapolo fa ny akanosana dia fahotana mahafaty anarin'andriamanitra ny olona any amin'ny elo zao ny voalaza zao fa ny osa sy ny tsimino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary mpandainga dia anana anjara ny anjarany eo anatin'ny faharimirehetra hafa sy solofary izany no fahafatesana faharoa raha mitanisan'ny olona ho any amin'ny elo zany jaona araky ny fahotany dia tsy ny mpijangajanga ihany tsy ny olombetaveta sy ny namono olona ihany indrindra ny mpanompo sampy fa ny olona kanosa ry havana malala mieno an'izay toriteny omeny jesosy atsika eto aoko iseho atanjaka manoloana ny fanambaranao an' jesosy zay tena mpanavitra anao ary ny teniny jesosy zay mampianatra anao ny marina ny sorona nataon' jesosy zay mampiavana anao amin'andriamanitra indrindra nitokinao an' jesosy amin'ny mahampanjaka azy tsy hoe tompony zao rehetra zao fotsiny jesosy fa manana fahefana zany mpanjaka zany ino ho azavainy ny lioka ino zany fahefana ananan' jesosy zany rehefa miteny fahefany jesosy dia milaza ny tenany ho zanak'olona zay ny titra hoetiny inona ny fahefana ananan'ity zanak'olona zay ilazany jesosy ny tenany ity ry havana manoloana ny fahefana ananany olona ndeny ho jerentsika ny fahefany ananany olona zay tena atahorantsika aloha zay vao milaza ny fahefana ananan' jesosy zay zanak'olona amin'ny mampanjaka azy ny olona rehefa tezy amin'ny fanambarana marina momba n' jesosy sy ny momba an'andriamanitra zay tena mpitantana ny fiainantsika ary mpitantana ny fiainan'ny olona rehetra dia inona no ataon'ny olona tsy makala vava fotsiny izy fa tena mamely mamango sika mandratra ary mamono tsy misangisangy mihitsy fa akoatran'izay mahavoan'ny fotsika ny fanesona indrindra eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny lakoronao na ny tokotaninao rehefa ianao zao ohatra mandeha hivavaka androany dia eson'ny olona angala ady koa androany dia misy manao farahe ho tsy fanajana anao te sehoseho mpivavaka mandratra fo zany ka nitanjona atao amin'izany dia isy ratra lalina atao tony akofa maivana mihitsy ianao ary atao marary fo ary ny farany dia mitaonanao anao ny ratsy izy inona ny ratsy miala amin'andriamanitra taonanao anao ny ratsy izy zany ny fahefana ananan'ny olona zay tena atahorantsika mahasorosorena antsika zao nefa misy fetra iza tompony fetra Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina misy fetra izany fahefana ananan'ny olona mandratra atsika zany ny fetrany ny fahafatesanao ao ambadiky ny fahafatesana tsisy olona azo atao zay ny fetra voalohany fa ny fetra koa dia ny mbola velona ianao ino no alolo keliny ty fahafatesanao ty fakapanahy anjara mipakafanahy manao zay tena alavanao fa ianao zay tena mijoro kosa ianao no mametra azy inona ny fetra petratsika manoloana mpiapangatsika sy mipampiemotra atsika na dia manery ianao anota azy izy dia manana zo tsy anaiky ny fanereny ianao ary tsisy azo ny atao zany zany lazain'i Jesosy eto zany ny tena vavolombelona mampiatra ny zo ananany tsisy afaka hanery hanota fa matoa sika manota dia aza atsipy amin'ny pakafanahy fa matoa ny olona manota dia izy no manaiky hanota zany ny fahamarinana ambara eto Jesosy mpanjaka kosa ry havana dia io ny tokony atao mpanjaka anao araka ny teniny ny taonanao mba izy no ataotsika ho mpanjaka atsika inona ny dikan'izany hoe ataotsika mpanjaka atsika izy ny tokony ho atahorantsika nahoana izy ny tokony hatahorantsika
manam-pahefana anarantsika izy any amin'ny elo manam-pahefana anarantsika any amin'ny elo izy endry amin'izany fitsarany zany ny endry manao ny marina izay tsarainy dia tsarainy tokoa raha nanary ny adidy mpijoroany na tsy nanary adala ry avina zay nanary ny fitandremana ny mahavavolombelona tsy mba miraharaha ny fahatezerany zanak'olona zay mpanjaka ilazany Jesosy ny tenany etony aoka atahotra ny tsy fifalian'ny Jesosy manoloana ny tsy fijoroantsika vavolombelona fa tena ao tokoa ny sazy inona ny sazy any amin'ny farihy mirehetrafo zany lazainy Jesosy antsika eto inona ary ny fampaherezana atsika androany ny fampaherezana atsika androany dia zao izany sehatry ny fanenjena noho ny fijoroana vavolombelona zany efa lamina napetraka Andriamanitra mahasoa anao zany nahoana ny mahasoa fa nomenanao ny hery avy aiza amin'ny fanahy masina zay omeny anao anoeranao ny fahafozanao any Jesosy ka na manenjika sy miaina fahoriana mangidy dia zao ozy izy Jesosy fandaharan'Andriamanitra tsy tongatonga ho azy zany jereo tsara ny voromanidina na ny vorona kely indrindra dia nitsintsina kely zany kanefa noho ny fandaminana sy ny fandaharan'Andriamanitra tsisy avelan'Andriamanitra ho faty reny raha tsy ny sitrapony tahaka an'izany koa ny volondohanao voisan'Andriamanitra zany ho Jesosy izy voisan'Andriamanitra io tsy hoe manamarika fotsiny hoe zao no isan'ny volondohanao fa tsy avelany hitsany io raha tsy sitrapony dia manahoana moa ny ezaky ny olona mampaniry ny volony manohatra an'Andriamanitra ve zany dia hoy isika any an-tsaina any hoe misy fanafody zao vitan'ny fanafody mampaniry mampitombo isa ny voloko fa na mitombo azy io no Andriamanitra ary izy mitombo mbola voisany ihany fa ianao menatra ny hosola ary mbola menatra ny hojoro vavolombelona zany mampalahelo azy noho izany satria izy mandatra dia aoka haritra sy hiaritra ka andresy fa mihoatra noho nitsitsina maro ianareo ka am'izay ho avy heretatsika amin'ny mahavavolombelona antsika ny fahendrena dia ny tahotra n'Andriamanitra satria ny tanany mindritra hatrany amin'ny ambadiky ny fahafatesana ny tanany mindritra ao ambadiky ny fahafatesana dia miaro anao tsy ho very raha tena nino azy araky ny voalazany Apokalipsy zay lazainy mazava tsara inona lazainy Apokalipsy fa izy ireo dia tsy nankamamy ny ainy intsony ry hava malala amin'izay anolorana ny teny androany tsarovy ary ianao nitendren'Andriamanitra ho vavolombelona ampahalalany Jesosy ianao koa ny fitantanan'Andriamanitra anao amin'ny fijoroana vavolombelona fa izay loko omeny anao tsy ho ariny any amin'ny elo fa ankalazainy Jesosy eo anatrehany anjely marobe satria nahatoky hatraminy farafofinainy engane isika mpiainy mba hatoky tsara an'izany teny zany fa ianao zany no ivantanany amen raiso ny fitahina fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay amen.
Sino midinyana hitera kani ay bavo finuana fitiavana faretana Aminareo any eny tompo itay anareo aneny tompo ka iaro anareo
ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hiantra nareo anandratra ny tavany aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadalana. Amen. Amen. Ivavaka farany isika rehetra. Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitrakao ataonay. Andriamanitra, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina. Mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana, mba hiatsara isanandro izay amin'ny fitondrantena masina. Ary ny teninao ane no hitokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen.